Fanakabantsika tsara ray amin'ity fotoana fiarahantsika ity mbola mpanomponao Aintsoa RAZAFIMANDRATO mbola miresaka finoana foana isika. Sarobidy ny loha hevitra hoe finoana satria finoana sady ifandraisantsika amin'Andriamanitra ahafahantsika manome mitondra eo anatrehan'Andriamanitra ary ahafahantsika mandray avy amin'Andriamanitra ihany koa. Ao amin'ny Matthieu 7:20 raha ohatra ka tombontsika amin'ny 9:20 dia efa niditra tranoray Jesosy dia milaza baiboly hoe misy jamba maromaro nanantona azy dia nangataka tany mba hasitrana azy. Dia hoy Jesosy mantsaina ireo jamba hoe mino va ianareo fa mahay manao izany dia hoy ireo hoe ie mino zahay. Dia hoy Jesosy mantsaina azy hoe tongava aminareo arak'izay inoanareo. Tongava aminareo arak'izay inoanareo. Fanalahidy andraisana fahasoavana ary fanalahidy iarovana tena sy hitandremana amin'ny fiainana. Tongava aminareo arak'izay inoanareo. Hoy aho hoe fanalahidy andraisana zavatra avy amin'Andriamanitra no mila hitandremana. Andraisana satria maninona rehefa mino aho zany dia noho ny finoko dia afaka mandray zavatra avy amin'Andriamanitra ary le zavatra inoko dia omen'Andriamanitra satria finoana no andraisana avy amin'Andriamanitra. Fa tia ny zavatra tena iraisantsika androany hoe hitandremana. Hitandremana satria maninona raha misy zavatra tsy tsara inoko koa zany dia iny dia hitranga amin'ny fiainako ihany koa. Zay mahatonga ny Job miteny hoe natahorako ihany ity ny tonga amiko. Satria maninona nitahotra ihany koa dia finoana fa finoana negatif. Misy pasteraka izay ngesaka tamiko hoe nitahotra ve ozy izy no fahavalon'ny finoana. Dia hoy aho hoe tsy nitahotra dia finoana ihany fa finoana negatif kosa le izy. Manay ianao ohatrany hoe mananotanina anao zany hoe izavatra hitranga ohatrao, izavatra hitranga ohatr'izao. Dia nidikan'izay le hoe izavatra hitranga ohatr'izao dia fanantenana amin'ny finoana ny zavatra antenaina. Zany hoe misy zavatra ohatrany hoe antenaina zavatra ratsy le izy nefa hoy ianao hitranga amiko. Dia mila mitandrina antsika satria maninona ireo zavatra izay inoantsika efa hitranga dia hiteniny devoly sy ny elo hoe amen. Ratsy be izay teniko izay hoe hiteny ho devoly sy ny elo hoe amen. Be dia be ny fiainan'olona simba sy rava noho ny finoany zavatra ratsy, noho ny finoany zavatra hoe zao ny hitranga amiko. Nisy vehivavy izay maty ny vadiny. Efa maty ny vadiny dia ozy izy hoe zako angamity efa ho faty ozy izy. Dia tia ny zavatra nahagaga tsy ampiray volana tao aoriana iny, tsy naraha tsy naninona le vehivavy dia matapoka. Ny antony dia zao zay zavatra inonao ka tena inonao amin'ny fonao rehetra dia le zavatra iny hitranga aminao. Tsika tsara ray avy rehefa mino an' Jesosy Kristy dia mino tsika fa tompo Jesosy, mino tsika fa mpanjakany mpanjaka Jesosy, tompony tompo izy, mino tsika fa Andriamanitra Jesosy, dia mino koa tsika fa mpanao zavatra tsara Jesosy. Dia aoka izay foana no ataontsika ao anatintsika hoe Jesosy anao soambo, Jesosy anasitra anahy, Jesosy hita, Jesosy hanokatra varavarana ho ahy, Jesosy hampandresy ahy. Dia aza atao anatin'izay mihitsy hoe zasan'izao tena andalo ahy dia ho potika dia Andriamanitra ho rava ve zany ty ankonako ty, Andriamanitra dia ahoana zany ny fiangonanay dia andalo olana foana ve zay dia ahoana reto zanako reto. Ny finoana ratsy le zavatra ratsy ao anatsika tsararay avy isory ao anatinao. Baiboly dia milaza hoe arak'izay eritreretin'ny olona ao anatin'ny saina hoe arak'izay inon'ny olona ihany no hitranga aminy. As a man thinketh dia so he is. Dia mila mitandrina zany tsika amin'ny hoe inona zavatra inonao, inona zavatra ao anatin'ny sainao. Mila mino lalandavitsika fa Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana mandalo olantsika androany, mandalo olantsika fa miaraka amin'ny Jesosy eo ambony seza fiandrianana. Dia Jesosy mandidy sy manapaka manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra, tsy ho ratsy amin'ny fiafaran'ny aditsika, tsy ho problema, tsy hoe tsy hiala mandrakizay io fa andalovana io fa hifarana amin'ny fitaina mahatretsika hivavaka ho anao raha io. Mianatra indray izay androany momba ny hoe zay zavatra inonay dia hitranga. Matetika mino zahay zavatra tsara fa rehefa mandalo ny olana dia lasa mino koa zahay, lasa mijery zavatra ratsy amin'ny fiainana. Mba afaka manokana mangeto mijery reto izay mba tompo ny fisainany zavatra inona ianao ny anarina an'izany ka hahatonga anazy hiaina zavatra tsara.
tongava aminao araka izay inonao, zany hoe zay zavatra inono dia hitranga amin'ny fiainana. Dia tompo, ino zavatra tsara, ino ny fandresena, ino ny fitahin'Andriamanitra, ino ny lanitra, ino hoe manam-pahefana ny tsiraray azy noho Jesosy Kristy. Dia misaotra tompo, amy. Tahiny tompo daholo tsika tsiraray azy, tongava aminao araka izay inonao. Veloma tompo.